misaotranao Jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsaka amponaya koa mitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsaka amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsaka amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alakamisy fa 7 ny volana desambra ity ary misaotra an'Andriamanitra hatransika noho ny fitiavany sy ny famindram-pony amintsika. Mialohan'ny derantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Raha ny tsara indrindran-danitra mbola velom-pisaorana anao izahay satria mbola nomenao izao fotoana izao indray ahafahana mandinika ny teninao. Tompo miteza ianao ao aminay, miteza ianao handrotsaka ny fitahinao sy hampianatra anay ny famarinana rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny teny fikasana momba ny fanahy. Ny teny fikasana momba ny fanahy. Solotenan'i Kristy ny fanahy masina nefa tsy mitafy ny endriky ny maha-olombelona ary noho izany tsy miankina aminy. Voasembatsemban'ny maha-olombelona Kristy ka tsy afaka ho eo amin'ny toerana rehetra ny tenany. Noho izany dia tombontsoa ho azy ireo ny andehanana ho any amin'iray ka handefasany fanahy masina ho mpandimby azy eto tany. Amin'izay dia tsy hisy azo tombontsoa noho ny toerana misy azy na noho ny fifandraisana manokana amin'ny Kristy. Azony rehetra tonona ny mpamonjy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Amin'io lafin'io dia ho akaiky azo kokoa izy noho ny raha tsy hoe miakatra ho any an-danitra. Mbola tsy azon'ny mpianatra ny dikan'ny tenin'i Kristy amin'ny lafiny ara-panahy. Koa nazavainy indray ny dikan'izany amin'ny alalan'ny fanahy masina ho izy no sehoan'izy tenany aminy. Fa ny mpananatra hozy izy dia ny fanahy masina izay rahandray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra. Tsy teny intsony ianareo hoe tsy azoko, tsy jery intsony amin'ny fitaratra ianareo ka ahita maizimaizina ho hainareo mba amin'ny olona masina rehetra hozy izy ny ahafantatra tsara izay sakany sy laviny ary aviny sy alaliny ary alalany fitiavan'i Kristy izay mihoatra ny fahalalana. Antsoina hoe fanahy ny fahamarinana ny mpananatra, mampiorina sy miazona ny fahamarinana no asany, mitoetra ao am-po amin'ny fanahy ny fahamarinana azy izy aloha ary amin'izay dia manjary mpananatra mpampionona. Misy fampiononana sy fiadanana ao amin'ny fahamarinana fa tsy misy tena fiadanana sy fampiononana marina mety hita ao amin'ny lainga. Hevitra sy lova-tsofina diso no nentin'ny Satana azahoany ny fahefana amin'ny saina. Notarihiny ho amin'ny tarigetra diso ny olona ka nisombany ny endriky ny toetra amam-panahiny. Miteny amin'ny saina ka mandatsaka lalina ny fahamarinana ao am-pony fanahy masina amin'ny alalan'ny soratra masina. Amin'izany dia mampiharihary ny hevin-diso izy ka mandroaka an'izany tsy ho ao amin'ny fanahy. Amin'ny alalan'ny fanahy ny fahamarinana izay miasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no ampileferan'i Kristy ny vahoaka no fidiny ho an'ny tenany. Dia izany ihany koa no manafisana mandrakariva mba hahatonga antsika hangataka ny fanahy masina mandrakariva satria izy no mandresy lahatra antsika manazava andreo izay mbola tsy mazava ihany koa amin'ny tenin'Andriamanitra ary koa manome hery antsika amin'ny dingana rehetra izay mbola ataontsika. Dia alao hery aza
engane ny fahalalanao an'izany fiasan'ny fanahy masina zany hatonganao angataka izany mandrakariva ary andeha eo ambany fiasan'ny fanahy masina, fileferan'ny fanahy masina Andriamanitra. Rehefa afakitsika sotranao zay reo fa nomenao an'izany teninao izany indray amin'ity anio ity, misaotra zay mampianatra anay mandrakariva fa mila mandeha araka ny sitraponao tokoa izay. Tompo mangataka amin'ny fanahinao masina mba hoarotsaka ao aminay, ampahiry anay, anazava ny tsy mbola azonay amin'ny fahamarinanao ary koa hanoro hevitra anay mandrakariva ilevitra ny eo ambany fahasoavanao. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.